Halleloja, mbola miarabantsika tsirairay avy ny tenako amin'izao anio izao ary misaotra n'Andriamanitra indrindra ny amin'ny fotoana tombosoa fahasoavany izay omeny ahafahako mbola miaraka amintsika amin'izao anio maraina izao. Ary tsy adiny foana ihany koa misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra satria raha izy tsy manome tombosoa, tsy manome fahafany dia tsy afaka miaraka eto ihany koa isika anio. Alohan'ny hidirantsika ao anatiny tenin'Andriamanitra, ary tiako kely ianao mba mandinika sy mieritreritra hoe inona moa ny daty androany. Daty androany dia 31 juillet 2026. Izany hoe tapitra androany ny volana jolay. Ary ao anatin'izany tsara ianao raha mandinika hoe nanomboka ny volana jolay dia efa miafara ny volana jolay itsika androany, fa tapenantsika dia mba nisy fiovana ve ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra. Hitanao fa ny anakaiky an'Andriamanitra ve ianao? Nanampy anao ve ireo tenin'Andriamanitra enonao isan'andro, reny fampianarana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra, reny fizarana reny? Nanampy anao ve? Nisy fiovana azo tsapaina tanana ve ilay izy? Mino aho fa samy mahatsapa isika hoe misy fiovana tokoa, manakaiky atsika an'Andriamanitra kokoa ity volana jolay ity, satria nianatra bebe kokoa isika inona ny zavatra niazontsika atao mba hanakaiky an'Andriamanitra, dia inona koa ny zavatra mila esorintsika amin'ny fiainantsika mba amin'izay ho akaikin'Andriamanitra foana fa tsy hanalavitra anazy. Ary ihany koa ny zavatra tsy fantatrintsika tokony atao, mety atao mba hanakaiky anazy. Mino aho fa samy nandray itsika, ary tsy midika koa hoe tapitra ny volana jolay dia lasa indray itsika hoe akamy fotoana indray rehevo te hiaraka amin'ny tompo, rehevo te hivavaka, rehevo te hifandray aminazy, rehevo te hidera azy, rehevo te hiankoka, rehevo te hamaky baiboly indray vao atao. Fa raisontsika izany tahaka ny tenin'Andriamanitra hoe mihatsara hatrany hatrany ny fianan-janak'Andriamanitra. Donc mandeha tsika voninahitra makany amin'ny voninahitra isika manakaiky an'Andriamanitra. Anio dia tohizintsika sady taperintsika androany ny fampianarana ao anatin'ity volana ity momba ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Ary androany zany zavatra tiako zaraiko hoe manampy amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny fandehanany any am-piangonana. Tena manampy atsika mihitsiny ary manampy amin'ny fifandraisantsika akaiky an'Andriamanitra mariny ny fandehanany any am-piangonana. Misy tenin'Andriamanitra tiako vakiako ao anatin'izany. Hitantsika ao anatin'ny Hébreu 10:25. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza mafoy ny fiarantsika miangona tahaka ny fanaony sasany, fa mifanarary kosa mainka satria hitanareo fa miantomoditra ny andro. Aza mafoy ny fiarantsika miangona tahaka ny fanaony sasany, fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miantomoditra ny andro. Ao anatin'izany teny izany hoe mazava mihitsiny hoe mampirisika amin'ny Paoly. Ny Paoly nanoratra ny izany teny izany ary mino koa fa Andriamanitra ny teny taminazy mba soraty izay, satria araka ny tenin'Andriamanitra fantatrintsika. Ao anatin'ny Timoty koa misy tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny andro farany mihamangatsika ny olona. Mihamangatsika ny olona, ny finoan'ny olona, ary ny olona mihitsy hoe
tsy haiko hoe le toetrandro koa hoe mampamangatsika ny olona sa ahoana fa misy fahakamony le mandeha any am-piangonana dia mampitandriny eto Andriamanitra. Efa manakaiky ny fiverenan'i Jesosy Kristy isika isanandro dia efa mianakaiky ny fiverenan'i Jesosy Kristy eto an-tany. Hiverina izy ao amin'ny rahon'ny lanitra azafady, ao amin'ny rahon'ny lanitra izy. Dia izay nanao ny sitrapony dia hiakatra miaraka aminazy. Mianakaiky isika an'izany andro izany. Dia amin'izany manahoana isika sy ianao. Izany teny izany nge dia tena hoe mazava be mihitsiny. Isanandro ianantsika sy ianao dia izany andro izany hoe manambary hoe na hoe hiverina tsy ho ela Jesosy Kristy hiverina aingana, na hoe sanatria alain'Andriamanitra isika. Tsy hoe sanatria fa indray androany tsy maintsy mandeha daholo tsika, fa tsy hay hoe inona ny tonga aloha. Jesosy ve ny tonga aloha dia miakatra isika, sa hoe tonga amin'ny fotoanantsika alain Jesosy tsika. Ray amin'izy roa. Fa mba manahoana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Zao fanontaniana anankiray matetika apetraka any am-piangonana na hoe ao anatin'ny cellule de prière kristiana mifampiresaka, na misy olona mitory filazantsara ihany koa. Matetika zao fanontaniana zao no apetraka hoe inona ny tanjonao raha vao faty ianao indray andro any, ho any an-danitra ve sa any amin'ny elo? Dia ny tena mamaly daholo presque atao hoe 90% milaza hoe ho any an-danitra. Zay ny tanjon'ny olona. Kanefa rehefa jerena ny akabetsana ny fotoana ao anatin'izany 90% zany tsy tia mifandray amin'Andriamanitra, tsy tia mifandray aminazy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny famakiany tenin'Andriamanitra, fiankofana, fiderana maromaro efa nampianariny teo. Tsy tia hifandray amin'Andriamanitra izy eto amin'ny tany, kanefa ny tanjony ho any an-danitra. Dia eto isika kristiana, isika mihaino an'izany teny izany, na tsy kristiana ihany koa ianao sendra raha mandalo aminao zany tenin'Andriamanitra zany, manahoana ianao? Inona mariny ny tanjonao? Ho any an-danitra ve sa ho any amin'ny elo? Fa raha ho any an-danitra dia tsy maintsy ikolokolony dia ny aty ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, satria rehefa tonga any ange tsy misy zavatra atao afa-tsy hoe tsy miderana, afa-tsy hoe mideran'Andriamanitra miankohaka amin'Andriamanitra. Dia any koa ozy ny tenin'Andriamanitra, any koa isika hitombo fahalalana. Eto an-tany pitsopitsony ihany fahalalany fantatrintsika, dia any ho feno fahalalany. Donc tsy maintsy mifandray amin'Andriamanitra tsika any, fa raha aty tsika tsy zatra nefa ny tanjontsika ho any, dia ohatrany tsy ho possible zany. Tsy ho possible ho any zany isika. Satria Andriamanitra mahita ao anatin'ny fotsika, ary izy mahalala ny zavatra rehetra. Dia izay hoe nitondrako an'io teny io androany hoe aza mahafoy ny fiarantsika miangona tahaka ny fataon'ny sasany, fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miantomototra ny andro. Misy koa ny fotoana mifon'ny olona marainy alady, kambe andeha hivavaka, tena kamo tena aloha atoranga, tena aloha mitady programa hafa. Rehefa ianao kamo mandeha hivavaka zany dia izany koa signe hoe tsy te hifandray amin'Andriamanitra ianao, tsy te hanakaiky amin'Andriamanitra ianao. Fa rehefa ianao indray ohatry ny David, ozy ny tenin'Andriamanitra, ozy David hoe faly aho rehefa miteninareo andao isika ao amin'ny trano Jehovah. Dia moa ve mandiny teny isika sy ianao androany hoe misy fifaliana ve ao anatintsika rehefa tonga amin'ny lady maraina? Satria ho antsika gasy aty amin'ny Maorisy
noho ny fotoana hoe nareo miasa tsisy fotoana hafa miasa alina, tsy misy fotoana hafa fa tsy alady hoe iona antsika. Manahoana ianao amin'izany? Manahoana ianao? Faly ve tahaka ny Davida sa hoe malaindainy? Kamo samy mandinika ny tena isika. Ao anatin'izany koa misy hoe isika manompo an'Andriamanitra. Manompo an'Andriamanitra isika atao hoe mpanompo an'Andriamanitra isan'andro. Fa misy service, misy fampony manokana hoe ao anatin'ny groupe ianao. Manahoana ianao? Faly ve ianao manao an'izany? Faly ve ianao manompo an'Andriamanitra rehefa tonga am-piangonana milady? Rehefa misy asa fampony mila ataonao? Sa hoe kamokamo? Sa hoe ataoko satria mpanompo an'Andriamanitra mijery anahy? Aveako indray Andriamanitra mahita ao anatin'ny fotsika. Ny olombelo mety mijery ivela mekanjo tsara izy eo ambony altary eo izy midery an'Andriamanitra, mekanjo tsara mipapitrolona, mekanjo tsara tseko daholo izy ao anatin'ny groupe eo. Fa mba manahoana ny fotsika? Tena hoe mibitabitaka hoe tonga alady hanompo an'Andriamanitra amin'ny herintsika rehetra, amin'ny fotsika rehetra, amin'ny fanahintsika rehetra, amin'ny fifaliana, amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Izay marina tokoa ve? Raha toka tsy misy an'izany ao anatinao, fatarina fa mianalavitra anao an'Andriamanitra izay, dia mila averintsika izany fifandraisana izany. Donc mampirisika anao mandeha hivavaka isan-kalahady, satria rehefa mandeha hivavaka ihany koa isan-kalahady, akoatra ny fiainanao any an-trano isan'andro mivavaka, indraindray mety tsy amivavaka koa ianao ao anatin'ny herinandro, fa mampirisika anao le isan-kalahady io aza atao ambany zavatra. Fotoana io natokan'Andriamanitra ho antsika sy ianao hiaraka idera anazy, ame voninahitra anazy, isotra anazy, hivavaka aminazy. Ny fotoana iraisantsika izany. Dia rehefa misy ny firaisan-kina, rehefa misy ny unité, dia mitombo koa ny hery, tombo koa ny hafanany ao anatinao, tsy irery ianao. Dia iny manampy anao indray manakaiky an'Andriamanitra. Izay teny izay apetrako amintsika sy ianao androany. Ary mino fa hanomboka izao tsy hanao tsinitsiny amin'ny fandehanana any am-piangonana ianao. Fa dia ny sabotsy ianao dia efa manomana izay tokony homanao. Ary iny koa ny zavatra anankiray amin'ny resaka hoe mandeha hivavaka io. Atao ahoana moa isan'andro mifomaraina be, mandeha miasa, manao izay azonao atao rehetra, ahatongavanao aloha be any am-piasana. Satria rehefa tonga any ianao tsy maintsy mikilôky karta ahafantarany hoe tamin'ny firy ianao miditra. Dia amin'izay raha vao tsy tara ianao dia tsy tapahany karama, fa rehefa tara ianao dia tapahana ny karama. Fa ahoana kosa moa rehefa iona amin'Andriamanitra dia tsy rarahina hoe amin'ny 7 ny fotoana, dia amin'ny 10 ve ianao vao tonga, amin'ny 10 sasany ve ianao vao tonga. Zany tsy hoe tsisy excuse zany tsisy excuse zany, na ino lazaintsika, tsisy excuse zany. Satria isan'andro omen'Andriamanitra hery sy tanjaka fahasalamana ifomaraina andeha hiasa. Dia izy ve rehefa tonga milady tsy amme hery sy fahasalamana sy tanjaka anao ve ifomaraina andeha hivavaka? Sanatria aminy zany. Raha ianao mbola ao anatin'izany olo hoe mandeha hivavaka alady satria andeha hivavaka fotsiny. Zany hoe rehefa ianao tonga tara zay tsy ampy fiomanana. Rehefa tsy ampy fiomanana tsy hitovy ny zavatra niraisin'ny olona sy zavatra raisinao. Ny olona rehefa tonga any am-piangonana dia tena miomana tsara amin'ny aly, dia efa miomana amin'ny fomaraina, miomana hoe mba tsy ho tara. Satria rehefa manomboka fotoam-bavaka
misy vavaka no atao aloha mba fampidiranao omena fotoana ianao ifandray tsara amin'Andriamanitra ianao amin'izay rehefa mandeha fotoana mbavaka dia efa tafiditra ianao fa tsy hoe ny train efa mandeha ianao mbola tsy tafiditra anatiny. Miova raha sanatria ao anatin'izany olona tonga tara zany ianao tsy mamelanja hoe ny ora idirany any amin'ny fiangonana amin'ny sivy manoka ny tena mariny tokony tonga aloha amin'izany ianao. Raha mbola ao anatin'izany ianao dia fantarina fa tsy manakaiky an'Andriamanitra ianao zay fa miana lavitra. Atao hoe misy fotoana hoe misy fahatarana bus iny ojo indray mpandena indroa fa tsy isan-kalahady kosa ianao dia hoe en retard foana nefa any am-piasana ianao premier foana. Izay zareo tsy hoe masika akory miteny an'izany fa mety tsy takatrao zay zavatra zay fa omen'Andriamanitra fotoana sy tombosoa itsika mba hatakatra izay zavatra zay. Dia tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy mino fa isika samy tian'Andriamanitra samy andiny teny samy anao zay tian'Andriamanitra. Ary eto amin'izao fotoana izao tsy taperina antsika ohatr'izao fotsiny ty fotoana ity fa ndeo isika asianao hisaotra an'Andriamanitra ny tamin'ny teny rehetrarehetra nomeny antsika tamin'ny volana Jolay ny zavatra niasa tamin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra niasa tamin'ny fiainantsika na tonga antsika manakaiky an'Andriamanitra. Ndeo tsika hisaotra anazy ny fahasoavany famindram-pony zavatra rehetrarehetra ny fitahiana tolotra tamintsika tamin'ity volana ity dia apetratsika mpelatany any indray ny volana o. Sandrata amin'ny feoanao. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada te hidera, te hankalaza anao, te hanome voninahitra anao zay, te hisaotra anao zay amin'ny zavatra rehetrarehetra nataonao tamin'ny fiainanay hatramin'izay ka hatramin'izao. Indrindra dada tamin'ny volana Jolay, ny tapitra androany ny volana Jolay, zany no ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao dada mbola mahita izay ty faraparany ty volana Jolay ty. Satria ianao ny tantananay, ianao ny azonanay, ianao ny aro anay, ianao ny tahanay, ianao namindra fo, ianao name fahasoavana, ianao ny tianay, be da be zavatra nataonao tamin'ny fiainanay, ny ady ho anay ianao tompo, ny esoronao tao anatinay, ny arety nomenao fahasalamana zay, nomenao hery sy tanjaka zay. Misaotra anao tompo ny fitiavanao anay zay tsy vitanay manisy an'izany rehetrarehetra zany eto. Fatsapanay ary ny ananay ny fitiavanao anay dia tena misaotra anao amin'ny fonay manontolo zay. Misaotra anao amin'ny teny rehetrarehetra nandalo teto tamin'ity volana Jolay ity. Ny teny zay nampahery anay, ny teny zay nampafantatra anay ny zavatra tokony ataonay mba nakaiky anao sy zavatra mila esorina amin'ny fiainanay mba tsy hanalavitra anao. Misaotra anao dada amin'ny fampianarana rehetra tompo, mankasitraka anao ary mivavaka amin'izao fotoan'izao dada mba ho tehirizinao izay tsirairay avy ao anatin'ny fitiavanao, ao anatin'ny fifandraisana lalina miaraka aminao. Ho tehirizinao zay dada mba tena hoe hiatsara hatrany hatrany ny fiainanay, tena hoe vehivavy sy lehilahy mahery manana fahatahorana anao, manaja anao amin'ny fomba rehetra, amin'ny fotoana rehetra, mba tena hoe ho modelin'ny sasany eto amin'ity tany ity. Ary ihany koa dada apetraka ifenao mpelantananao ity volana ity mba hoka ny famindram-ponao foana, fahasoavanao, fitahianao no hikorina amin'ny fiainanay isan'andro mba voninahitry ny anaranao irery any. Te hisaotra anao zay dada, te hanome voninahitra anao zay satria tsara taminay ianao ary marina tokoa ny teninao manao hoe ianao ilay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Efa niainanay le izy dia manome voninahitra anao zay, misaotra anao fitiavanao anay hatramin'izay ka hatramin'izao. Derainay ny anaranao masina io tompo ny olona rehetrarehetra manaraka an'izao fotoam-bavaka izao ary omeo anazy ny faniriany fony mba ho voninahitra ho anao irery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Entiko fahasoavana sy famindram-po anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra mitrano Jehovah andro lavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tahiny tompo ianao.